vitsy dia vitsy ireo adievitra manan-danja zany hoe vitsy ireo candidat manazava ny andraikitsy ny solombavambahoaka hoe mpanao lalàna izy ireo mpanara-maso ny fahefana mpanatanteraka ary vitsy koa miteny hoe anao tamberin'andraikitra aminao ao zay ry vahoaka amasolo tena ny olo-pirenena anay ny candidat avy eny amin'ny RD amin'ny ankapobeny no manao ny fihetsika tsy mendrika ary antso ireo tompon'andraikitra nasional amin'ny RD noho izany ny komity ombonana mba hanentana ireo candidat IRD ireo hananja ny finitry ny fampelezan-kevitra. Misy fitoriana nataonay hoana candidat iray nanao kolikoly teo anivon'ny ratsamangaiky ny seni be ny tanàna sy filopokotany ary zay fitaraina zay dia napetraka tamin'ny alarobia. Fa zay kosa nefa manantena raha zay le hoe fiazakazahany zareo nanao sony zay ao ary sasany tena hoe tonga mihitsy hoe aiza le izy zay atyanany andraso kely anao an'izao hitanareo an'izay mba efa manomboka misy le finiavana sy fitiavana sy fahamatorana manolo tena sy mamato tena ho amin'ny firenena. Any amin'ny fidy zany zao ny baolina ho avy hifidy izy dia hifidy le olona heveriny fa mety tsara mahafantatra tsara ny asa tokony ataony député ary mihevitra izy fa anao an'ilay asa fa tsy sodokany ny fampelezan-kevitra ataonareo hoe omeny an'izao nareo ampiana nareo ara sosialy zay nge ka no fampandrosoana zay zavatra kopaka ambava be mihitsy.